verno tengena body arona mako tsy folaka fa milefitra raka makoa ny marina tsy mba maty avako fiditena varomaty no fa fikio verno tengena body arona mako tsy folaka fa milefitra raka makoa Mialaka misy fahavalon'ny volana martsa taona 2024 dia nisy ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy tao amin'ny commune Antsoatany izay teo ambany fiahin'ny Ramatoa ben'ny tanàna. Varitra, lalao isan-karazany ary hira gasy ireo no hita nandrafitra ny fotoana rehetra tao an-toerana. Semina maina, tetisia pamaina, nelikasa tasamu, itasika taulu, kamina nanyapa, sumachuringu, mama javesika, seulu marasena, nande ifana baka, ifapina karena, kasam kasiani, luifana lado, lau kukala furika, atamula papoka, Tamin'ny fotoana io ihany koa no nandalovan'ny pasteur Mayol filoha mpanorina ny GFFM anolotra ireo fitaovana entina mpandrosoana ny asa ao an-tanàna araka izay efa nampanantenainy tamin'ny fitsidihana voalohany tao amin'ity commune ity. Fiavanana malagasy no kajio aleoana n'olo tokana tsy miafa. Voalohany indrindra dia faly miaravantsika vehivavy rehetra tratrin'ny zao valo marsa izao. Fetina rotokoa moa zany androany dia ny safidianan'ny madame le maire hoe mba zao fetina valo marsa zao pasteur mba nolorana n'ity zavatra ity avy amin'ny toko GFFM. Dia miarabany vehivavy rehetra tratran'ny valo marsa. Aleo latsika mba hitehaka kely ho an'ny vehivavy rehetra amin'izao fetiny izao. Isaorana koa itsika mpanao hira gasy satria tao ambadika tao dia mba nijery atsika mana talenta. Raha misy fanampiana koa za mihafahafa fa afaka amin'ny fanometanana tsika rehetra. Dia io nandalo tokoa moa zany izahay eo izy madame le maire hoe ato mba misy
olana kely zay pasteur amin'ity fandalovanao ty tsy nanapoininina zay fa dia sy nanandalo dia nifampiresaka may varatra ny ordinateur ato hiasana ho an'ny vahoaka dia ny teo koa dia izy ny mpiara-miasa teo hoe niatoko misy avoarina ato amin'ny EPP mba mila soma fa sao dia mba misy azonao atao zavatra amin'izay zany fa mba manampy na vokotany na commune na mpanao baolina mpanao hiragasy sala amin'izany rehefa masera mandalo dia magataka hoe mba meo fanampiana zay pastera dia mba atao masotrokona zay kely ananana no atolotra dia arak'izay fangataniny madame le maire sy ny italien EPP zay moa zany a dia mba nanolotra kely tena zavatra kely dia kely a natolotra na io fa nony hoe manetra be mbola ho avy fa dia misaotra ny madame le maire tsy nanosompontanana tsy nana hoe sarotra aminay nandray zany fanampiana zany ka dia niraisiny hoe ho an'ny vahoaka zavatra soavana ny vahoaka dia niraisiny a ka dia atolotry ny antoko zay FFM dia atolotra an'ny EPP ho atsika ho an'ny zanakitsika eto tanàna atolotra ny commune koa zany a ny ordinateur io fa dia mitsaotra be da be madame le maire mitsaotra mpiara-miasa rehetra koa tsy nanosompontanana tsy nanao ranony kiobaka tonga namana vao mavomavo fa io moa zay baiboly hoe zay mangataka no mena zay mitady no ahity dia nangataka ry zareo a dia mba nanolotra zay zay mba kely azonay atolotra ko dia raha izo ampifaliana atsy dia lava tena fa dia zista mba nanolotra zay fanomezana zay a dia atolotra anao madame le maire ty zany ny taratasin'izy io sima telopolo lasaka zany ny ordinateur miaraka amin'ny écran plat dia miaraka amin'ny imprimante io natolotra ho atsika io zany ko dia isaora tomboky la isaora tomboky vavy fiavanana malagasy no kajimo aleoanan'olo tokana tsy miafa tozay alan'olo mavovaka mifitifitavan'olona fadio fiavanana malagasy no kajimo aleoanan'olo tokana tsy miafa tozay alan'olo mavovaka mifakatiava fitiavana yanizany kafatary toy izay sy toy izay ny fisotrin'ny fotoana tamin'ny fandalovan'ny pasteur Mayol atao amin'ny commune Antsoatany fa toy izao kosa ny resadresaka ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ireo tompon'andraikitra teo an-toerana. Madame le maire inona zatra nitangany teto Antsoatany tamin'ity anio ity? Ankoatra ny fankalazana ny Valmarsa dia tonga namaly sy nanohina ny antso amin'ny ray aman-dreny mpianatra ny filohan'ny GFFM pasteur Mayol tamin'ny fanomezany Simon telopolo lasaka amin'ny tanany sekoly ao Antsoatany dia teo ihany koa ny fisitrahan'ny commune sy ny vahoaka ao aminy ny fanomezany ihany koa ordinateur miaraka amin'ny imprimante sy ny onduleur izay may tamin'ny 5 février lasa teo dia taraina taminazy zay dia zao mivavy zao saoranay be dia be satria tsy mbola nanome toky ka tsy nitanterahana izy isaorana be dia be izay eto anivon'ny commune Antsoatany ny sekoly ndray aman-dreny mpianatra ny avy ao amin'ny chef zapy dia mankasitraka tanteraka amin'izao fanomezana izay natolotra teto androany izao. Misy antomanokana ve ny fandraisana izy amin'ny andron'ny vehivavy rehefa andorana? Satria dia raha hitantsika mazava dia nireny no mikolokolo ny zanany dia ny mpitondra ihany koa ohatra chef zapy zao dia vehivavy ny maire vehivavy ny talentsy-sekoly vehivavy ka rary ny sitsiny loatra raha tokana atao tamin'ity andron'ny Valmarsa ty fanomezana izany. Amin'ny
ankapobeny nafapoanareo ary ve rehefa amezana afapo tanteraka zahay satria nanala ny fahasahiranan'ilay aman-dreny mpianatra ny fanomezany an'izao Simon telopolo zaka izay satria fantatritsika fa fahavaratra ny andro ka raha akariary zato amin'ireo ray aman-dreny mpianatra ireo amin'ny tanan'io sekoly io efa marary anazy zayna satria na dia ndraiky apoka amahana ny taranany sy ny zanany azy efa manahirana azy ka dia misaotra betsaka. Misy moa zao ny fampianarana edidina eto ny tifatra eto amin'ny farim-piadidia mpampianarana eto amin'ny Zampanantsoatany dia misy 3 ao ny publika 9 ary ny privé anaky 7 ho an'ireo toeran'ireo hoe saika misy tsy fahampiana mitotoveny eto Antsoatany sady raha ny resaka tsy fahampiana aloha dia saiky ny école miankina amin'ny fanjakana zany no tojo ny tsy fahampiana satria ny mpianatra rehetrarehetra zany dia saika hiadidiny ao amin'ny fianarana izay miankina hiadidiny fanjakana daholo dia eo no miteraka ny tsy fahampiana satria betsaka ireo zaza tonga mianatra nefany ny foto-drafitrasa tsy mifanaraka amin'isan'ilay mpianatra tonga ao an-tsekoly. Ina ary mety hoetetanareo mba hoen'ireo mpitondra ny etaetanay zany dia tokony mba hojerena akaiky zany aty amin'ny fototra satria aty amin'ny resaka fampianarana zany no ahafahan'ny firenena iray mivoatra ahafahan'ny firenena iray maneho ny maizy azy ary ananany tanjany sy ny heriny manoloana ny izao tontolo izao dia ny faniriana zany dia mba hijereny akaiky anay satria tena sahirana na ny vahoaka na ny olona izay mandray anjara anatin'ilay sekoly zany dia tojo fahasahiranana indrindra amin'izao zavatra miatra amin'izao ny fambolena tsy zarizary ny fitadiavam-bola tsy dia misy ny tsy fandriam-pahalemana eo an-danina dia tena reraka ny ray aman-dreny dia mba hiantsona vonjy amin'ireo malala-tanana sy ny tsara sitrambozany amin'ny hanampiana ny sekoly toyto. Navapo ve le famizana mety mipasiramelo tamin'ny teny ity? Dia tena afapo tokoa zahay satria hita fa nanala ny fahasahiranany ray aman-dreny ny chômage natolona satria io indrindra tena tsy avy-tany sekoly ka dia afapo zahay nanolorana zany chômage zany. Noho izany dia tao anatin'izay moa dia zavatra kely vitan'ny ray aman-dreny araka ny teny ny chef Zapo teo manao hoe fahavaratra ny andro miaina amin'ny ahamaitso ny ray aman-dreny ka dia faly tokoa fonay no nanolorana zao chômage zao ary manana farantenana zahay fa vita ny trano sekoly izay hotokarakaranay amin'izao fotoana izao ary manateny zay fa hotokanina amin'ity taona ity aza raha ny fieritreretanay sy ny fikasanay azy. Manaraka an'izay ihany koa dia teo koa ny atao hoe agadina ananana zany no fitarana tamin'ny ben'ny tanàna zany raha matoa ben'ny tanàna dia faly koa fonay satria matoa ny tanteraka zao dia lalana avy eo aminy nafaniny tanteraka azy ka dia isaoranay lehibe izy engany ny fahasoavan'Andriamanitra mba hitotra eo amin'ny mandrakariva satria zava-dehibe ny nataony dia makasitraka makately ary mampitondra fisaorana ireo mpikambana rehetra zany ao amin'ny Andriamatoa pastora zany amin'izany fanatanterahana sy namalina fangatahana izany dia makasitraka makasitraka